valarivo eo amin'izao fotoan'izao ny mpikambana anatin'ilay fikambanana kiadiny Madagasikara manamarika tsingeritaona goavana ny fikambanana amin'ity taona ity fandaharam-potoana maro no analamina sy narindra entina manamarika izany fotoan-dehibe izany. Mankalaza ny faha-20 taona nijoroany ny fikambanana kiadiny Madagasikara amin'ity taona ity nosokafana androany tetsy amin'ny foiben'ity fikambanana ity tetsy Amparibe izany fotoana lehibe izany maro ireo lahasa entina kalazana azy ity mandritry ny herintaona. Skotisma laïque sady tazana miaraka ny zazavavy sy ny zazalahy dia ankalaza ny faha-20 taona jobily zany fa-20 taona ny sinjany skotisma laïque zany teto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity ary mitohy amin'ny taona 2010 amaskotisma zay dia ireo endrim-pitaizana atao anatin'ny fikambanana no anehoana an'izay fankalazana zay zany hoe isy fiofanana isy lasy isy ihany koa fanaovana hetsika hametrahana zavatra eny anivon'ny fiarahamonina satria na be ny fiarahamonina ihany koa ny skotisma dia isy zavatra isy eo zany hiatraika amin'ny fiarahamonina momba izay 20 taona ny skoty laïka izay fa ny fanokafana dia amin'ny volana jolay eto Antananarivo. Eny anivon'ny fiarahamonina misy hetsika be dia be ataon'izany skotisma zany ary tafiditra amin'ny fanatanterahana zany kiadiny Madagasikara ny fanentanana ny fiarahamonina ohatra amin'ny resaka fahasalamana, eo amin'ny resaka fahalalapomba, eo amin'ny resaka zany zay resako hoe resaka sosialy, resaka fandriam-pahalemana dia mandray anjara mavitrika amin'izany ny skotisma ary anisan'ny kiadiny Madagasikara. Raha ny fantatra ankehitriny dia manodidina ny 20 eo ny isan'ny tanora beazina ao anatin'ity fikambanana mitaiza tanora ity avy amin'ny faritra 17 eto Madagasikara no ahitana azy avokoa. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny skotisma eran-tany ny kiadiny Madagasikara ka izany indrindra no isian'ireo skoty vahiny ho avy arakalaza ny jobily amin'izy ireo amin'ny taona ho avy iny.